Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Tokony hamela heloka foana ve na tsy mifona aza ilay olona. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe antsika no sahiran-tsaina ary tena diso hevitra mihitsy amin'ity resaka famelan-keloka ity. Dia mieritreritritsika hoe ahoana kosa moa no hamelako ny helony ry pasterako, izy raha tsy mifonako, izy raha tsy mahatsiaro ny tenany hoe diso mihitsy. Ka raha ohatra zany ka mamela azy amin'izao dia mazava ho azy fa itoy ihany izy zany hanao le faharatsiny satria izy tsy mahatsapa-tena mihitsy. Itsika koa ry paster ao anatrehan'Andriamanitra raha tsy mibebaka tsika, raha tsy miaika tsika tsy havelan'Andriamanitra ny fahotantsika fa tsy hoe mamelamela fahotana amin'izao fotsiny Andriamanitra. Ahoana no atokan'izany? Dia jerevy ry paster any amin'ny Luka 7:70 andininy 7 sy ny 4 manao hoe mitandrema ianareo raha manota ny raranao dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelà ny helony, ary raha manota aminao impito indray andro izy ka mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamelà ny helony. Eo anie zany ry paster dia mazava tsara mihitsy hoe mibebaka le olona mifona, olona miaiky no havela heloka. Fa ahoana kosa moa no tonga dia hamelako ny helony fotsiny tsotro izao raha ohatra ka nanao ny tsy mety tamiko izy nefa izy raha tsy mifona akory. Be dia be tsika manana an'izany fomba fisainana izany nefany ao anatin'izany fomba fijery zany raha hijerevana mamaika izy dia ohatrany hoe mety fa misy zavatra hafangarontsika ao anatin'izany fomba fijery zany. Dia reto zavatra anankiroa mahatonga antsika tsy mahay mamaly an'ilay fanontaniana napetrako teny am-piandohana hoe raha tsy mifona ve le olona dia tokony hamela heloka foana ve sa tsy. Reto zavatra anankiroa reto dia tena samy hafa. Ny anankiray dia ny hoe mamela ny helokao ao sy ny hoe voavela ny helokao. Tena hoe aoka ho sokafantsika tsara ny saintsika androany hatakatra n'ireo zavatra roa ireo fa tena ny fahaizantsika andro no mahafahantsika mamaly ilay fanontaniana napetraka teny am-piandohana. Le hoe mamela ny helokao ao, iny dia izao hoe satria nisy zavatra nataonao tamiko dia nanafotoana ilay izy, nandratra ilay izy, izany hoe nanavesatra ilay izy, nahatonga ana ho tezitra, nahatonga ana alahelo, ratra aty anatiko ilay izy. Dia le hoe mamela ny helokao ny dikan'izay dia hoe manaisotra aty anatiko izay ratra, izay alahelo, izay fahatezerana aminao izay dia amiko ianao zany efa madio. Inona ny antony mahatonga ana manao an'izay? Satria tsy tiako hovesaran'izay ny foko, tsy tiako hitambesaran'izay ato anatiko. Dia io heloka io zany izay mitoetra ato anatin'ny foko ato dia ny famelan-keloka zany no ahafahako mamoaka io avelako ilay heloka amin'izay fotoana izay. Dia rehefa mamela n'ilay heloka ilay olona zany amin'izay fotoana izay dia izay no antoka andraisako ihany koa ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Izany hoe na mibebaka ilay olona eo na tsy mibebaka ilay olona eo dia mety hoe tezitra be dia tonga tany an-tranoko dia tonga toy izao hoe tompo tena mafy ny nataony ana androany iny fa dia izao mamela ny heloka nataony tamiko mamela ny heloka nataony tamiko. Ny dikan'izay dia hoe mamela ny helokao izany hoe manafaka ny tenako amin'ilay heloka izay nanavesatra. Fa tsy midika izay hoe voavela ny helokao, tsy midika izay hoe voavela ny helokao, fa ny fahotan'ilay olona izay nataony tamiko dia mijanona ho fahotana foana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary iny raha tsy mibebaka izy, raha tsy mifona eo anatrehan'Andriamanitra izy dia tsy ho voavela ny helony eo anatrehan'Andriamanitra tamin'ilay zavatra nataony tamiko. Fa izaho aloha dia satria misy tenin'Andriamanitra raha jerevantsika any Marka 4:20 dia manao hoe ary raha mitsangana mivavaka ianareo sisy ka misy olona anananareo alahelo, zay le heloka. Izany hoe nisy olona zany nanao zavatra tsy mety taminareo, nisy alahelo, nisy zavatra nataony taminareo dia mamelà ny helony mba havelan'ny Rainareo any an-danitra kosa ny helokareo. Izany hoe iny heloka iny zany dia karazana virus mitsofoka
zay le fatafitoinana nitsofoka tanatin'ny fona tany izy de iny no mibahana anatin'ny fona ao de lasa tsy misy fitiavana tsony anatin'ny fona ao fa fankalana ny olona iny mibahanao toy zany hoe avelako le izy avokako ato zany fako maloto zany alako ato zany virus zany a de rehefa niala iny toy zany Andriamanitra hoe satria nanaiky ianao hamela ny heloko le olona zany hoe nanala n'iny tao amin'ny tenanao de mamela anao koa Andriamanitra ary amin'izany fotoana zany tsy isy condition mihitsy le izy hoe rehefa mivavaka nareo ka tonga le olona mifona aminareo aloha fa rehefa mivavaka fotsiny anao ka nisy olona na alahelo napatezitra anareo na anananareo alahelo de mamelà ny helony zay zany aloha le anankiray de nidikan'izay zany de hoe mamela heloka foana tsika na inona na ataoko hoe ny fona le olona na tsy ny fona na mahatsapany fahaditsona izy ma tsy mampatsapany fahaditsona mamela ny helony ianao satria milibere ny tenanao ianao amin'izay fotoana izay le famelan'ny keloka zany amin'izay fotoana hoe ianao ny bénéficiaire ianao ny tena mahazo tombony amin'iny famelan'ny keloka iny fa tsy ilay olona akory dia inona raha mahatonga an'le olona hoe tokony fona izy na tokony bebaka eo anatrehanao izy ny mahatonga an'iny dia efa nazavaiko zay tamin'ny vidéo tany aloha hoe ny mahatonga an'le olona zay tsy maintsy tokony fona eo anatrehanao tsy maintsy fa hoe ny tokony tonga fona anao zany de manampy anao izy mba hahatonga anao mora aminao zany ny amela heloka an'le olona de amin'izay fotoana zay koa izy rehefa mifona eo anatrehanao dia mora aminao zany manala le satria mafy be io le hoe tsy mifona le olona nefa ianao tsy maintsy amela ny heloko le olona fa ny fifonan'le olona zany de manampy anao amela ny helony aloha anankiray zay fa ny faharoa koa dia mba ahatonga le fihavananareo ilamina zany satria ny feken'le olona zany fa diso izy sy ny famelanao heloka anazy zany de midika fa miverina ndray zany ny fihavananareo fa tsy midika mihitsy zany hoe voavela ve sa tsy voavela ny helok'iny olona iny aza fangaro zay zavatra zay averiko ihany le hoe tsy mitoviny hoe mamela ny helokao sy ny hoe voavela ny helokao le voavela ny helokao indray de inona le izy ny voavela ny helokao indray de hoe raha misy olona anankiray nanota ka ny fona izy satria ny fahotana zay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra indray zany dia tsy maintsy hibebahana tsy maintsy hifona antsika eo anatrehan'Andriamanitra iny voazahoantsika famindrampo zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny mijaona voalohany toko voalohany andiny fasivy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka manadio atsika manafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe raha miaiky zany tsika ny fahotantsika dia mamela ny helotsika Andriamanitra ny dikan'izany de izao raha misy olona zany nanao ratsy ohatra zany hoe ny vonony de tena naratra mihitsy de tena mety hoe nitenena ny ratsy de nalainy baraka nataony daholo ty rehetrarehetra ty de tena naratra mihitsy na alahelo de za zany afaka miteny aminy manao hoe rehefa tonga ny alina ao an-trano mivavaka toy hoe Jesosy tsy hotazomiko aty anatin'ny foko zany virus be debe ny fankalana zany so mamela heloka an'iny olona zay nanasoketa nanenjika tsy tiana namono anahy iny de izao tsy voavela ny helony voavelako ny mamela ny helony zany hoe navokako tato amiko zany le atezerina de zao lasa tsy tezitra amin'iny olona iny tsony zany zay ny dikany fa iny olona iny kosa de tsy voavela avy hatrany akory ny helok'iny olona iny raha namela ny helony zany hoe raha ohatra izy ka nibebaka tany an-tranony tany ny arivan'iny de voavelan'Andriamanitra ny helony na tsy nanantona ary izy fa tonga de voavelan'Andriamanitra avy hatrany aloha ny helony fa raha ohatra izy ka tsy nibebaka de mazava ho azy fa na de namela heloka azy ary de niazy eo anatrehan'Andriamanitra tsy afaka mihitsy izy raha tsy mifona sy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra de ny tokony ataoko zany de ny mangataka famelan-keloka ho azy hoe tompo mamamendra fo aminy ianao mamela ny helony ianao ampio izy mba hiaiky ny tsy fatanterahany teo anatrehanao fa iza manokana de efa namela ny helony misy olona manko mieritreritra ohatran'izao hoe za tsy amela ny helok'iny mihitsy ny mandra-pahafatoko ataoko tena fay tsara iny tsy le olona mihitsy ny fay fa ianao ny fay satria ny dikan'izany zany de hoentinao mandra-pahafatanao zany ny atezeranao sy ny alahelonao de ianao zany tsy azo famelan'ny keloka mihitsy ny dikany zay ny mahatonga hoe ianao ny perte amin'izany zavatra zany fa tsy le olona mihitsy ka aoka tsika tsy ho diso hevitra eritreritra hoe raha vao tsy mamela ny helony de zay tsy voavela zany ny helony rehefa mibebaka ao anatrehan'Andriamanitra izy ny amin'ny zavatra tsy nentina taony na ataoko aza hoe namono anao izy na nalabarakanao izy ninona nataony taminao rehefa mibebaka ao anatrehan'Andriamanitra izy tonga de voavelan'Andriamanitra ny helony tadidio aloha zay mahatonga hoe samy hafa le hoe voavela ny helokao sy ny hoe mamela helokanao mamela ny helokao voavela ny helony ao anatrehan'Andriamanitra avy eo indray izy manantona anao toy izy ianao hoe za tsy amela ny helokao
ianao ny tsy namela ny heloka azy fa izy efa voavela heloka teo anaty an'andriamanitra dia efa milamina misy sy andriamanitra fa ianao ny tsy milamina satria ianao ny tsy namela heloka. Le famelan-keloka zany ilayntsika ao amin'le fihavanana le izy satria hoe raha azo atao dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olombelona rehetra fa tsy misy fandraisany amin'le hoe mahazo famelan-keloka amin'andriamanitra ve izy raha tsy voavelanao ny helony na tsy voavelanao ny helony. Mahazo foana izy rehefa mibebaka ao anaty an'andriamanitra ny famelan-keloka fa ny anao sy ny tompo ny anao sy izy hafa zay fa aza fangaro le izy. Ny dikan'izay zany dia izao hoe raha ohatra ve le olona zany ka nanao ratsy ka tsy mifona akory izy tokony namela heloka azy eny zay zany mivaliny mamela heloka foana anao satria manafaka anao izay famelan-keloka izay. Le olona kosa nefa ny aveo tsy voavela ny helony raha tsy mibebaka eo anatrehan'andriamanitra izy ary raha mifona eo anatrehanao izy dia raiso ekeo izay fifonany eo anatrehanao zay satria mampiavana anareo zay mampilamina anareo zay ary manampy anao anao le andray an'le amela heloka azy kokoa izay fisiny hoe mifona teo anatrehanao zay fa na tsy mifona teo anatrehanao ary izy dia tsy azonao tazomina mihitsy ny helony. Raha ohatra zany tsika ka eritreritra an'izany dia izao ara zany le tranga ohatra hoe nanala baraka ana le olona toy izay hoe za tsy hamela ny heloka mihitsy raha tsy mifona eto anatrehako iny dia raha tsy mifona mihitsy izy ao anatin'ny 10 taona dia ditra tazomiko foana ve zany le alahelo sy le atezerina ty anatiko aty mandritra ny 10 taona dia za eny zany miperta ao anatin'le izy ianao tsy mety mamela heloka io no perta fa aza mieritreritra mihitsy ianao manao hoe rehefa tsy avelako ny helony dia fay tsara iny tsisy fay zany fa ianao fay fa iny olona iny eo anatrehan'andriamanitra rehefa mibebaka izy dia voavela ny helony. Tany Hong Kong dia nisy film nalaza be zay nisy ramatoa zay nananjanaka izy dia nisy nitifitra le zanany dia maty dia tena nalahelo satria zanakalahatokana le izy dia aveo le jiolahy zany migadra dia tany amponja le jiolahy dia namangy anazy dia le ramatoa zany tena hoe ahoana kristianina dia hoe amela ny heloka olona tsy amela ny heloka olona io dia sahirina be izy mafy be taminy zany ny amela heloka ilay olona zay namono ny zanany. Dia rehefa tonga tany amponja izy dia niteny tamin'le rangahy izy nresaka tamin'le rangahy izy dia ozy le rangahy hoe zaho izy efa navelan'andriamanitra ny fahotako vao mainka ny ramatoa tezitra be hoe fa ahoana koa zany hoe zara mbola tsy nameloka anao izy ka ahoana n'andriamanitra ny namela heloka anao sahady dia izay tsy azon'le ramatoa le hoe mamela heloka ao sy ny hoe voavela ny heloka ao zavatra samy hafa zany. Le ramatoa tokony namela heloka foana izy fa ny fahotan'le rangahy kosa zay namono ny zanany dia iny rehefa mibebaka teo anatrehan'andriamanitra izy dia voavela foana izy na ataoko hoe inona na tsy hamela azy ary ianao na hoentinao mandra-pahafatinao ary ny fahatezeranao rehefa mibebaka teo anatrehan'andriamanitra izy dia voavela ny helony fa tsy maintsy mifona aminao kosa izy makany aminao izy mba hamitra-pihavanana aminao satria efa nambaran'i Jesosy hoe raha fantatro fa misy olona manana lelo aminao any ambadimbadika any apetrao aloha ny fanatitra fa mandehana aloha mihavana resaka fihavanana iny ary iny fihavanana iny dia nambaran'ny Baiboly hoe ataovy izay havanana amin'ny olombelona rehetra zany hoe raha azo atao dia ataovy izay havanana roa amin'ny olombelona rehetra fa mety misy moa tsy azo atao satria mety misy olona tsy anaiky anao mihitsy tsy handray anao mihitsy izy aza malahelo ry havana raha ohatra ka fona tamina olona anankiray ianao dia tsy nandray anao izy avelao izy any mangata famindrapo amin'Andriamanitra hoe tompo mamindrafo aminy amin'ny fo tsotra izy fa tena tehirizina anatin'ny fony any zany le virus fa ianao aza manamelo tena amin'izany fa efa voavelan'Andriamanitra ny fahotanao rehefa nibebaka ianao rehefa tsy niraisiny ianao dia azo ny tompo zany afaka mbola miverina fandroana ianao na fantelony mbola mianandrana ihany mba hahafahanao manampy azy mamela heloka sy hahafahana mifandray amin'indray fa rehefa tsy handray anao mihitsy izy dia fa any izy zany fa ianao efa afaka teo anatrehan'Andriamanitra fa izy zany mbola sahirana amin'ilay izy. Dia izay no mahatonga antsika mila mifona satria misy olona tena mafy kosa le zavatra nentiny dia le fifonanao iny manampy anazy amin'ilay famelan-keloka dia mifankaty zany ny didy vaovao izay amen'Andriamanitra antsika ary zany no antony famelana dia mirary soa antsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.